faly miarabanao fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manona ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminy. Loha hevitra vaovao riavana nodiny antsika amin'ity volana dia ny hoe iorena ny fahafahana ny tompo. Andeha homanintsika ao amin'ny fiderana ny FFPM fa 170 FFPM fa 170 ny andininy voalohany, faharoa, fahaefatra ary fahaenina sy ny FFPM fa 770 ny andininy faharoa sy fahaefatra. Dia andeha sokafantsika ao ambany masitsika ny perikopantsika androany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 4:12 iarahantsika mamaky ny andininy 7:20 sy ny 8:20. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena, ary nataony tamin'ny andro maro izany, ary sosotry Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy, dia nivoaka tamin'izany olo izany indrindra izy. Amen. Nanantona toeram-pivavahana ary Paoly teto riavana, tsy sinagoga fa toy ilay atsotsika FJKM ankehitriny hoe vondron'olona miara-mivavaka. Dia teo no nahitana ity mpanompo vavy ity izay nanana fanahy mahavaly, izany hoe fanahy ratsy manambara no avy. Dia rehefa niaona ry zareo dia olona vehivavy hoe ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo ny lalam-pamonjena. Mahagaga riavana fa marina ny ambaran'ity mpanompo vavy ity, saingy teny avy amin'ilay fanahy ratsy izany, teny mifono fandokandokafana foana izay tsy ilaina akory, ary hitantsika hoe nahasosotra ny Paoly mihitsy aza. Riavana, rehefa anatanteraka ny asa fanompontsika, andao tsy andro fandokandokafana fa ampy rehefa vita izay nanirahan'Andriamanitra antsika. Vavaka isika. Tompo malalo, mideranao sy misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao noho ny fahasoavanao fa mbola mananatra anay ianao androany. Ampahafantarinao anay androany hoe ny fanahy ratsy dia tia fandokandokafana foana, ary tsy tokony hahafaly anay izany fa tokony hampitandrina anay indrindra aza. Dia ndreto izahay Tompo, ahafao izahay amin'izay mbola fizahozahoana amin'ny fanatanterahana ny asanao. Aharovo izay ary ampanalaviro anay izay fakapanahy fandokandokafana foana izay tsy ilaina akory. Aoka mifanainao masina hiasa, hitarika anay amin'ny fanomponanao marina, amin'ny fahamarinana sy ny fanetretena. Dia ho voninahitra irery amin'izany Tompo, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Andonge mbola irahantsika mamaky andiny ny faharoa amby roapolo amin'ilay asan'ny apôstôly teo ihany. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny vahoaka niaran-tsangana hamely azy ary ireo gouvernoura nanesitra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Amen. Hitantsika teo aloha hoe manafaka amin'izay toetra ratsy avy amin'ny devolon'ny tompo. Fa eto dia manafaka antsika koa izy amin'ny tahotry ny hazo fijaliana. Ry havana, ny fitondranao, ny hazo fijalianao no isan'ny famantarana fa mpianatry Kristy tokoa ianao. Ny toy an'ilay tantara teo dia rehefa nivoaka tamin'ilay mpanompo vavy ilay fanahy mahavaly, dia tezitra indrindra ny tompon'ilay mpanompo vavy io satria dia very ilay fahazony harena be. Tezitra izy dia nentino hampangaina teo amin'ny gouvernoura ry Paul Silasy. Ary rehefa tonga teo amin'ny gouvernoura dia tsy natao fanadihadiana akory fa tonga dia nikapohina mafy dia mafy toy ny hoe niara-ny fitsaram-bahoaka izy. Antsoin'ny tompontsika androany hivonina hisetra fijaliana sy fahoriana. Toy izay ilay azo fijaliana nentin'ny Paul Silasy, fa manahoana kosa ny anjarantsika. Vavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao zahay. Omenao anay ohatra androany Paul Silasy, izay rehefa nandroaka demonia dia niara-ny kapoka mafy dia mafy noho ny anaranao. Ary nahiditra an-trano maizina anatin'izay lalina indrindra mba tsy ho afa-mandositra. Omena anay tompony isaina mandrakariva fa tsy maintsy hisedra ny hazo fijaliana koa zahay noho ny fanomponanao izay fanenjehana, izay fiampangana tsy marina, fankahalana. Fa anatin'izany dia mampianara anay hisaotra anao satria avelanao hitondra hazo fijaliana izay ho famantarana fa tena mpianatra ao marina. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady fa 4 ny volana Jona 2024. Alahadin'ny Trinité anio ry havana. Alahadin'ny fetindreny ihany koa dia miarahaba sy mirarosoa ho an'ny ndrendrehetra. Mibanjina Jesosy Kristy isika amin'ilay lohahevitra vaovao indray manao hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo. Iorenan'ny fahafahana ny tompo. Ry havana malala ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra andeha hitsangana isika. Isika rehetra iarideran'Andriamanitra manao hoe isaorana ne Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika izay nitady antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitarim-panahy rehetra any an-danitra araky ny fidianany antsika tao aminy fontsom-bolahary ny fandroenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy iny eo anatrehany isika rehefa notendrendra teo tamin'ny mpitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ho fiderana sy voninahitra ny fahasoavany izay nanaovany antsika mampona ao amin'ny malala. Amen. Iombavaka sika ry havako. Misaotra anao zahay midera anao zahay ary mankalaza anao zahay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa indre fitahiam-be tokoa no omena ho anay tsirairay avy. Raha vao fomaraina tokoa zay dia tena tsapanay fa fahasoavanao ny famindramponao no mamelona anay indray. Entiko ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa velona atrapamonjeny izahay no ny fitiavanao. Maro zavatra ny famaofao izay niainanay tamin'ny volan'iny kanefa tena tsapanay fa Andriamanitra miasa ato anatinay ianao mitarika anay mampahiry anay mampitraka anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka indreto izahay misitraka volana vaovao indray izao indray ary banjina anao ka
anamafy ny finoanay anao indray amin'ity volana ity amin'ny hoe iorenany fahafahana ianao tompo ka atomboka ia ato amin'izao alahadin'ny trinité izao zany misaotra ihany koa tompo fa noho ny amin'ity alahady izay nomenao anay ity izay atserovana indrindra no an'ny reny amin'ny fetiny reny lehibe ho an'ny reny tokoa anay izao fotoana izao ny fanainao masina ny ameno sy hitarika anay mandritra izao fanompompivavahana izao ary mba anananay finoana indray ka atsapahanay fa ato anatinay sy manarika anay mandrakariva ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany amen. So tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora andeha hitsangana ny ankizy tanora rehetra. Ivavakitsika fanamasinao mitarianay amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen. Faly miarahaba anareo renim-pianakaviana rehetra tonga ato an-tranon'Andriamanitra amin'izao alahady natokana ho fankalazana ny fetiny reny izao dia ny tenin'Andriamanitra irariana soa atsika dia araka ny mpitsara toko fahaefatra tantaran'ny Debora dia irinay anareo renim-pianakaviana mba ho toan'ny Debora mpanafaka anafaka ny ankonana amin'izay fatorana sy mety ho tsy fahatanterahana rehetra dia faly ny sampana sekoly alahady manolotra amboara-tononkalo anareo. Neny saotra tena ho anao ry tompo Andriamanitray fa tsy ho diso fifaliana ny tokantrano misy anay. Miarabanao neny ka nitolotra ho anao hitrapiko mamy kely. Tiako loatra ianao neny le mitora sy volana le malefaka fiteny karakara ny ankonana. Ndreto misy fanomezana. Ndreto misy fanomezana asa-pifaliana koa nataonay refehezana irary nitondra soa. Izoky vimbana firavaka inay voanome poketra ny azo fara dia miavaka vavaka tsy misy fetra. Koa ny anaran'i Jesosy izay entinay mangataka nitondra famonjena soa
sy fiainam-pahasoavana. Ty ny afatra ho anao roneny avy amin'ny Andriamanitsika. Fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ho amin'ny ankonanao, ary fiadanana ho an'izay rehetra anananao. Samuela 1:5-9. Amen. Saotra dera. Dera ho anao, ny Tomban'Andriamanitray, ka sody fifaliana, ny tokantrano misy anay. Dia faly izahay izao, miarabanao roneny ka nitolotra ho anao etsy ampiko mamy kely. Tiako loatra anao roneny, ilay nitondra 7 volana, ilay malefa fiteny mikarakara ny ankohonana. Ndreto misy fanomezana raisom-pifaliana koa, ataonay iray fehezana, irinay hitondra soa. Izoky, ivimbina firavaka, inay voanome poketra, ny ay sy fara dia miavaka, vavaka tsy misy fetra. Koa ny anaran'i Jesoa izay entina mangataka hitondra famonjena soa sy fiainam-pahasoavana, ity ny afatra ho anao roneny avy amin'ny Andriamanitsika, fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ho amin'ny ankonanao, ary fiadanana ho an'izay rehetra anananao rehetra. Samuela 1:5-9. Amen. Mbola hiary vavaka isika, misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay, fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka mamaky ny teninao. Jesosy, omeo anay ilay fo mahay manaiky ny teninao, ary aoka ny teny izay horenesinay izao mba hitonanay hiala sy hanafaka anay amin'ny fahazaran-dratsinay sy ny ota izay manandevo anay. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Iara maky sy haino soratra masina isika amin'ny fanekena taloha, boky ny Mpitsara toko 4, 4:4 hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Debora tamin'ny Baraka, miakara fa anio no andro anloran'i Jehovah ny Sisera eo an-tananao. Tsy mivoaka eo anoloanao va Jehovah? Dia nidy ny Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy avy tany tendrombohitra Tabara. Dia nampifaritahan'i Jehovah tamin'ny lelan-tsabatra Sisera teo anoloan'ny Baraka sy ny kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra. Dia nidina niala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra. Ary Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy sy ny miaramila hatrany Aroseta. Dia lavon'ny lelan-tsabatra avokoa ny miaramila ny Sisera rehetra, tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ilay ny Jaela, vadiny Hebera Kenita, fa niavany Jabina, mpanjakan'ny Azora sy ny mpianakavin'ny Hebera Kenita. Dia nivoaka Jaela hitsena an'i Sisera ka nanao taminy hoe, miakara tompoko lahy, miakara ty amiko, aza matahotra. Ary rehefa niakatra ao aminy ao anday izy, dia norakofany lamba firakotra. Ary Sisera taminy, masina ianao, omeo rano kely hosotroko fa mangetaheta aho izany. Dia nanokatra ny sinoditra nisy ronono izy ka nomeny hosotroiny, ary dia norakofany indray izy. Dia hoy izy taminy,
mitsangano ambaravaranyilay ka raha tahiny misy afaka manontany anao hoe misy olona vahato dia ataovy hoe tsia. Dia naka tsy manday Jaela vadiny Hebera sady nitondra tantanana teny an-tanany ka nitsaitsaikina keo aminy. Dia natsatony tamin'ny ferifany tsy manday ka niatra tamin'ny tany fa efa reniky ny torimaso Sisera satria sasatra ka dia maty izy. Ary noho ny indro avy Baraka manenjika ny Sisera dia nivoaka ny tsena azy Jaela ka nanao taminy hoe avia ty fa asehoko anao ny lehilahy izay tediavinao. Ary rehefa tonga tao aminy izy dia indro nifatiny Sisera niampatra teo ary ny tsy manday teo amin'ny ferifany. Dia nahetrin'Andriamanitra teo alohan'ny zanak'Israely tamin'izany andro izany Jabina mpanjakany Kanana. Ary ny tanany zanak'Israely ny anahery tamin'ny Jabina mpanjakany Kanana mandra-pandringanany azy. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona toko 9 andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaky Abrahama izahay fa tsy mba handevon'ny olona hatr'izay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitomba ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny irainareo. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly ny fanena taminay ary ny faminaniana nataony no nazahoan'ny tompony harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Ary no nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany azahoany ireny dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ny gouvernoura izy roa lahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto mamitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na ataontsika fa romanina isika. Ary ny vahoaka ny ara-nitsangana amely azy ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohana tamin'ny hazo izy. Ary noho efa nokapohany mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao an-tranomaizina anatin'ny indrindra izy ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky azo. Amen. Yeah.
mbola hitombo ao anatsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Natolotra mitarika fa ity alahady ity dia alahady anamariantsika indrindra ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny endriny telo izay iray, ray, zanaka, fanahy masina. Araka ny fahitantseo ny ainatsika koa izao alahady izao dia isaorantsika an'Andriamanitra noho ny amin'ireo reny mpianakaviana isa-tokantrano sy manodidina antsika. Koa dia manatitra ny fiarabanantsika fiangonana samy hiandrandra an'Andriamanitra ilay telo izay iray isika, hiandrandra azy amin'ny fanantenana ary anatena fandresena eo amin'izay ady miatra amintsika tsirairay. Manatitra ny fiarabanandreny mba ho reny feno hery ao amin'ny Jesosy tompony isika tsirairay avy. Ankeo amin'ny boky Mpitsara toko faefatra isika. Mpitsara toko faefatra arak'izay fanovakina dia ny andiny ny faefatra amby folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Mbola ampianatra antsika, ananatra antsika hatrany ny fanahy masina. Raha atao indray mijery ny boky Mpitsara dia ahitana fiverimberenana trangan-javatra mitohy. Izany hoe nandan'Andriamanitra miaina ao anatin'ny faharatsiana ny zanak'Israely na ny fiangonan'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra, dia fahaizan'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra, dia vonjen'Andriamanitra. Dia izany foana ny miodikodina hitantsika ao amin'ny Mpitsara. Maditra ny fiangonana, fahaizan'Andriamanitra ny fiangonana, mitaraina ny fiangonana, vonjen'Andriamanitra ny fiangonana, dia miverina amin'izany hatrany hatrany. Raha fehezina dia ny hoe sasatra ny miarina ny fiangonana. Ato amin'izao toko faefatra izao dia voatsipika ny amin'ny andininy voalohany fa nanao izay ratsy teo masony Jehovah indray ny zanak'Israely ka namidiny tamin'ny jentilisa izay Kananita notarian'ny mpanjaka Jabina. Roapolo taona ny aretan'ny zanak'Israely ny fijaliana teo ambany vahoany zany fanjakan'ny Jabina izany eo amin'ny andininy fahatelo, roapolo taona. Ary niaritra ny mafy izy satria tena nahery ity fanjakana ity. Tamin'izany rehefa nitaraina ny zanak'Israely dia voalaza ny soratra masina fa vonamonjy indray Andriamanitra ka dia nanendry any Baraka hitaritafika izy mba handresy ny fanjakana izay nanjanaka azy. Baraka mpitarika afiky ny zanak'Israely
Sisera no mpitaritafiky ny fanjakana Kananita notarian'ny mpanjaka Jabina. Eo no manomboka ny andininy 470 izay eto amin'ny perikôpantsika. Iorenan'ny fahafahana ny tompo mampandresy anady. Mampandresy anady ka voalohany mampijoro ny kanosa, ny faharoa manohana ny vonina, ary ny fahatelo mampahery ny rehetra. Iorenan'ny fahafahana ny tompo mampandresy anady ka mampijoro ny kanosa, manohana ny vonina, ary mampahery ny rehetra. Mampijoro ny kanosa ny tompo hanafaka ny zanak'Israely. Eo amin'ny 470 hatramin'ny 770. Baraka ilay mpitaritafika dia tsy hoe vonina avy hatrany hitarika ny tafika, fa raha mamaky ny toko 4:9 sy 7 ary 9 isika dia mahita fa izy dia ny raha nandeha voatendry taritafika, fa kanosaka nanao tamin'ny Debora hoe raha andeha ianao dia andeha, fa rehefa tsy andeha hiaraka amiko ianao, za tsy andeha. Natahotra sy ny orooro kanosa manoloana ny heriny Sisera sy ny miaramilany i Baraka. Fa naneo ny fahavononana ka nanolo tena i Debora hiaraka amin'ny Baraka. Ndao fa hiaraka sika. Eo amin'ny 9 hoy Baraka taminy, raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha aho, fa raha tsy andeha hiaraka amin'ny kosa ianao dia tsy andeha ho kosa izy, andeha hiaraka aminao ihany aho. Rehefa tonga tokoa eo amin'ny 470 dia hoy Debora tamin'ny Baraka, miakara faniono andro aloran'i Jehovah ny Sisera eo an-tananao. Zany hoe raha tenenina amin'ny fomba hafa, atreo ny ady anio no voatendry andresy ianao. Andriamanitra izay iorenan'ny fahafahana dia mampandresy anady ary nampijoro any Baraka. Tsy nisy atakandro fa dia hoe anio hiady ianao ary andresy. Izany no teny nampitondraina ny Debora mpitaritafika hampijoro any Baraka izay kanosa. Androtsaka an-tsehatra tamin'ny fitariana tokoa Baraka, araka ny hitantsika inona ny vokany eo amin'ny 10 hatrany amin'ny 7 dia ny fanaritsaka ny tafiky Sisera, rava ny herin'ny kalesy, ringana ny miaramily. Eo amin'ny 9 tsy nisy niangana intsony, ary Sisera mpitaritafika dia nandositra nandeha tongotra. Izany riavana ilay Andriamanitra, miantoka ny fahafahana mampandresy anady. Ilay olona kanosa tahaka ny Baraka voatendry taritafika ny salasala dia tonga tafajoro ka nampahitany fandresena. Betsaka ny toan'ny Baraka ao anatin'ny fiangonana, mpitarika fakanosa ary misalasala ny amin'izay anjara fitariana omen'Andriamanitra azy. Tsy vonona ny amin'izany, lehibe loatra ny asa, betsaka ny zavatra manahirana, voatendry hiady fa misalasala kanosa manadino ny ady. Ary indrindra tsy mahatsiaro ny fampanantenana no men'Andriamanitra, fa anio ny ady ary anio koa tsy misy atakandro ny fandresena. Raha miala ny akanosana sy ny fisalasalana isika, angatakandro isika, aleo aloha tsy androany ny ady. Ny tompo miteny hoe anio ny ady ary anio ny fandresena.
dia okaloha andro hafa vao hijoro anio ny ady anio ny fandresena okaloha mpiavana malala rehetra ny tompo miantso atsika tahak'izay niantsona ny baraka na dia ao anatin'ny fahakanosana azy ny tompo lay orena ny fahafahana ankehitriny anio ny ady anio koa ny fandresena raiso ny fampanantenana omen'Andriamanitra dia atreo ny ady atreo ny zava-manahirana tsy ny ara-nofo ara-materialy na ny adi-tsaina ihany fa indrindra ny ady ara-panahy izay manafika atsika isan'andro mandrakariva ary miamahery vaika aoreno amin'i Jesosy Kristy ny fandresenao dia ho hitanao ny fahafahana omeny eo anatrehan'ny ady izay atrehana. Ny faharoa manohana ny vonina ny tompo eo amin'ny andiny ny 20 hatramin'ny 20 anaram-behivavy anankiray indray notononona reny mpianakaviana Ijaela voalaza fa vadiny lehilahy atao hoe Hebera. Rehefa makeo amin'ny andiny ny 12 isika toko 7:12 dia misy famaritana vetivety anio fianakaviana misy an'i Jaela io milaza fa izy io dia avy amin'ny fokony fianakavian'ny vadiny Mosesy izany hoe Jentilisa fa nikisaka niditra eo amin'ny sistany Naftaly ny zanak'Israely zanak' Jakoba sy Lea io raha adika amin'ny fianam-panahy ny fiangonana ankehitriny dia ireo olona avy any amin'izao tontolo izao fianakaviana tany amin'izao tontolo izao izy io saingy nikisaka ary manomboka miditra ao amin'ny fiangonana manomboka resy lahatra miditra eo amin'ny fiangonana tsy olona hoe efa teo amin'ny fiangonana hatramin'izay na efa fokony Naftaly fa miditra eo amin'ny sistany zany zananimy zany dia sistany Naftaly olona vao manomboka miditra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Neveriny Sisera fa mbola namana izy io eo amin'ny andiny 17 ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ny Jaela lay vadiny Ibera fa niavana Jabina mpanjakany Azora sy ny mpianakavin'ny Ibera Kenita. Tena mpiavana ny mpanjakany Kananita Jabina sy ny fianakavin'ny Ibera ao anatin'izany Jaela vadiny izany hoe tena ny fankahazo mihitsy ny fahavalon'ny zanak'Israely sy ity fianakaviana ity dia mbola neveriny fa tao ihany zany fifankazahoana izany tany izy ny alokaloka tao an-tranon'ny Jaela reny mpianakaviana efa niovafo ilay Sisera mpitaritafiky ny fahavalon'ny Israely no nieritreritra hialokaloka dia izao ny fandehana tena reraky Sisera matory dia nindrakofany lamba merana osotroko dia nomendronono dia niesina natory reraka loatra hoy ny soratra masina ary rehefa inizy reraka loatra iny dia naka lay hoe tsy manday dia lay tohana fanao amin'ny ilainy tranony Israelita hazo lava maranitra magaga rehefa navady hoe tanantanana marto dia mipepepony teo amin'ny firiva ny hazo ezabe iny dia miesina takinina moa zany Sisera dia tsy hotaitra ve vao mitehaka eo le hazo maranitra be fa tonga mitehaka tamin'ny tany ilay hazo ary dia maty Sisera. Dia tonga baraka hitady azy aviva asehoko anao ny lehilahy tadiavinao izay fampaherezana ho antsika ry havana Jaela izay reny mpianakaviana ny ovafo vao manomboka miditra eo amin'ny sehatry ny fiangonana dia
afaka nitondra fandresena ny fahavalony fiangonana, ny fahavalony zanak'Israely, nampiasa ny heritsaina, ny fahaizana, nampiasa ny teo ampelantanana, nay marito sy ny hazo maranitra teo ampelantanana mba hamono afaty any Sisera mpitaritafika. Indraindray dia mbola everiny devoly fa namany any ianao, namany any mitokantranonao, nitokantrano efa niala tany amin'izao tontolo izao, niditra eo amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra. Te mitady hitapifitify any amintsika izy, any atokantranontsika ny fahavalon'Andriamanitra, ny fahavalon'ny fiangonana. Fa ianao reny mpianakaviana no ajoro eto satria maneho fahavononana tahaka ny Jaela mba handresy miasa maty ny Satana, mitady iraikidraikitra na hitapifipify ao atokantrano. Zany ry havana ilazana amintsika hoe manohana ny vonona ny tompo. Mivonona ianao raha tonga ny an-tranonao mbola mieritreritra ny anao izay tiany atao ihany Satana hampahory ny tokantranonao, mijoro ianao no Jaela, ampiasao ny faharanita-tsainao reny mpianakaviana, ampiasao ny fitaovana eo ampelantananao hitondrana fandresena ho an'ny ankonanao, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fahatelo ry havana, mampahery ny rehetra ny tompo. Eo amin'ny ny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo mamarina izao perikopa izao dia voalazany hoe nahetrin'Andriamanitra Jabina mpanjakan'ny Kanana, saingy tsy mbola tonga ny fandringanana. Nampiasa ny fahatokiana sy ny fiorenana tamin'ny finoana tao amin'ny Debora mpitsara Andriamanitra, andringanana ny miaramila ny tarian'ny Sisera. Nampiasa ny Jaela vehivavy tsotra ny azona ny finoany Andriamanitra mba hamonona ny mpitaritafika tao Kanana dia mampiombona indray izy ankehitriny. Ny zanak'Israely rehetra ny ahery tamin'ny Jabina mpanjakan'ny Kanana mandra-pandringany azy. Tsy any Debora sy Baraka irery-ntsony ary miaramila ray alina ny ady, tsy anisa tokantrano manokanokana ny ady, fa ho an'ny rehetra dia ny zanak'Israely ny ady. Ho antsika fiangonana manontolo ny ady ampaherezana antsika ao anatin'ny fiombonana. Izany no ady miandrantsika ary ny tompo no miantoka ny fandresena mba hanafahana antsika ao anatin'ny ady. Ho amin'izany dia tsy misy mahazo matahotra isika na kanosanosa tahaka ny Baraka, samy vonona mihery eo an-tanantsika, tsy misy mahazo mialangalana fa mba ho Jaela avokoa. Ampiasa ny heritsainao, ampiasa ny hery eo ampelantanana omen'Andriamanitra anao. Efa nahetrin'Andriamanitra ny mpanjakan'izao tontolo izao. Sarin'ny Jabina eto amin'ity mpitsara toko faefatra ity. Efa nahetrin'Andriamanitra fa mbola tsy resy izy. Efa nahetrin'Andriamanitra Satana fa mbola tsy resy. Efa nahetrin'Andriamanitra ny mpanjakan'izao tontolo izao fa mbola tsy ringana ny vahoakany. Efa nahetrin'Andriamanitra ny mpanjakan'izao tontolo izao fa mbola tsy ravy ny fanjakany mandraka ankehitriny. Mampitombo ny herin'ny zanak'Israely Andriamanitra mandra-pandringany azy. Mampitombo ny herin'ny fiangonan'Andriamanitra raha mbola nahatratra ny Trinité isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ao ny fanahy masina, anehoan'Andriamanitra ny hery hiarovana, handora-tsaina, hampaherezana anao. Ry havana manana, fahavalo efa resy tokoa Satana. Nahetrin'Andriamanitra
fa mbola mandrovo tsy izy avondrono ny heri ny fiangonana fa ao amin'i Jesosy Kristy ny fanafahana amin'ny ady mafiady isika amin'ny ankapobeny izay ady-piainana iombonana amin'ny zanaky ny fiarahamonina sy izao tontolo izao eo iny fa ambony ampangan'izany ny adintsika fiangonana amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra mampahery ny rehetra ny tompo efa nahetry ny satana saingy tsy mbola ringana anio manapa-hevitra iady anio ny ady anio ny fandresena ahajoro ianao raha tsy kanosy tohanana ianao raha vonona ary irahina isika mba ho fandresen'Andriamanitra ny fandresentsika ho amin'ny tompony voninahitra amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika matetika tokoa mampandresy atsika amin'ny ady Andriamanitra matetika isika tsy mahajoro fakanosa matetika isika tsy vonona ny andray izany fahasoavan'Andriamanitra izany matetika isika tsy mahatsapa fa mpandresy ao amin'ny tompo andeha hifona hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ivavaka isika mandrakariva tokoa izay Andriamanitra dia mitondra tena ho tsy mahajoro fakanosa eo am-panaovana ny asanao enao nefa miantso anay anio teny anio no azahoana ifandresena tompo malalo mamindra fo aminay mandrakariva tokoa izay Andriamanitra tsy mahatsapa fa efa manohana anay ianao fanindrasanao aminay dia ny fahavononanay indraindray nefa izahay dia mampiseho ny tsy fahavononanay ny andresy aminao any amin'ny tokantranonay ihany fa mampanjaka ny asan'ny satana tompo mamindra fo aminay matetika tokoa izay tompo tsy mahatsapa fa fahavalo efa resy satana efa resinao asehonay mandrakariva nefa eny amin'ny fiainanay eny ny fahakiviana asehonay mandrakariva eny amin'ny fiainanay eny ny tahotra tsy manana heritsaina anohitra azy nefa enao efa milaza aminay hoe mpandresy izahay ary mampandresy anay ianao tompo mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany amen.
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy mahay mitahiry ny fahatezerana ao am-pon'Andriamanitra ho antsika izay mibebaka marina raha iseo ampifaliana eo am-pitsanganana ary ny teny soa famelan-kely koa izay omen'ny tompo antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa ambanin'ny lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Amen. Ambarariavana fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleloia. Miderany tompo. Izay voavela heloko ariavana dia samy manambara ny finoany tokoa eo anatrehan'ny tompo. Andeha iarahantsika mamaky ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tomporay zanaka ilay tokana nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny ka tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo an-tanakavanan'indray, avy any eo avin'indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino fiangonana iray ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloko sady manantena ny fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny mpitantsoratra nanolotra antsika ny tsara ho fantatra riavana. Izay joroka eto dia fanentanana anankitelo. Ny voalohany fanentanana amin'ny asa iombonantsika eo anivon'ny Jekema, ny faharoa fanentanana mikasika ny asa atao anatin'ny fiangonana, ary ny fahatelo dia fanamafisana ny fiantsona sy ny fanentanana ho amin'ny fanoloran-tena.
efa nambara tamintsika ny taona 2020 lasinydriavana fa nanapa-kevitra ny mpiandraikitra FBFJKM hamita ny trano ho mariky ny fankasitrahana an'Andriamanitra no fijoroany ny ray aman-drenitsika dia ny mpitantrana lalahaja rasendrasina mivady teo amin'ny fitariana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tamin'ny fotoanandro. Efa ela zany fikasana izany fa nisy taona dia ny valina tany io ary dia nifoazana indray ny 2020 lasa teo. Efatra tapitrisa ariary no anjarantsika eto amin'ny FJKM Isotro Fitiavana ny amin'izany tao-trano izany izay itoviantsika amin'ireo fiangonana everina hoe zoky atao anatin'ny FJKM. Efa nahavita manodidina ny 800,000 ariary isika rakitra faefatra anankiray tamin'ny taon-dasy ary raha sitrapony tompo izay ampiomanana antsika tenyizao ary any an-tananantsika indrindra dia ny 12 Jona ho avy izao dia anatanteraka rakitra faefatra hoentimanana izany asa iombonana izany indray isika riavana. Teny izao dia ataovy ny boatin-drakitra raha miteny hoe rakitra aza mijerijery madinika fa mbola lavitra ny tanjontsika hialan'ny 800,000 ariary ny 4 millions ariary dia ataony kajikajy kanefa ny fiainam-piangonana dia tsy miankina mikajy fa mifototra indrindra amin'ny faharesendahatrao sy ny fitiavanao. Dia nizao mivavao an'izany asa izany, mivavao andreo ray aman-drenitsika tsarovana manokana an'izao asa izao, mivavao an'ny komity mpitantan'izany asa izany dia afaka andray anjara ampitiavana isika. Ho indrindra ny soratra masina tsarovy ny mpitondra anareo. Ny faharoa riavana dia ny asantsika ato anatiny. Misaotra an'Andriamanitra fa raha natao ny fandiniam-bola ho an'ny taona 2020 nankatoavana tamin'ny volana Mey iny ny vokatra izany dia hita ny fiakaran'ny fandraisana anjara rakitritsika miakatra any amin'ny 70 isan-jato. Saingy tsikaritra kosa ary misongadina fa miletaka dia miletaka ny adiditsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Raha tota ao anatin'ny tetibola 2020 67 millions ariary manodidina no voasoritra ho vola miditra adidiny mpandray fanasan'ny tompo dia 41 millions ariary no tafiditra. Izany hoe isika mpandray fanasan'ny tompo dia namelatrosa manodidina ny 26 millions ariary eo amin'ny asan'ny fiangonana. Ankoatran'izay mbola mety tsy ho vitantsika tao anatin'ny 5 volana ity taona ity. Riavana malala izany no itodiana indrindra amintsika mpandray ny fanasan'ny tompo ka ampatevina antsika izany adidy masina mampiavaka antsika izany. Dia hitovy amin'ny vahoakan'Andriamanitra vita batisa ve isika, dia hitovy amin'ny vahoakan'Andriamanitra mivoaka sy miditra ny varavaran'ny fiangonana ihany ve isika ka tsy hanao afa-tsy rakitra. Alao hery tsarovy ny fanekena izay nataontsika. Adidy sady tombontsoa antsika ny manatanteraka izay efa nekena riavana. Dia mandray izany ny mpandraran'ny fiangonana amin'ny andavanandro ary ny biraon'ny fiangonana isan'alahady takizao. Raha toka mbola tsy nanakaratra ho an'ny 2020 ianao be dia be ao mikaratra ohatran'ny tena miandry ianao mihitsy ny akazy. Dia tanterao ampitiavana riavana izay mety ho vitantsika ao anatin'izany. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika. Ny fahatelo dia antso sy fanentanana ny amin'ny fanoloran-teny. Efa nambary ombieny tamin'ny fotoana nandraisana ireo katekomenina andian'ny fitiavana andro ny karana na ny pentekosta fa misokatra amin'izao alahady ny trinité izao. Ny taom-pianarana vaovao katekomenina 2020 ho amin'ny 420. Hanomboka ny lesona voalohany isika ary ara hamarana ny fandarandesina any alokely ny andro ny akarana raha sitrapon'ny tompo. Mba tsy ho tratra aoriana ianao
ndeha hiara-nomboka amin'ny tian'io ty aoriany zao fidirana voalohan'izao a hianatra katekomena tsy dia hoe hianatra katekomena fa an'olo tena indrindra ho an'ny tompo ka hiomana anompo an'Andriamanitra ao amin'ny taom-pianarana katekomena. Aza manolotra amin'ny tenanao ho fitaovana eo ampelantanan'ny Satana hanitatra ny ambaindainy ny fanjakany fa atoloro ny tenanao ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra. Tanora ianao, ny herinao, ny fahatsaranao atoloro an'Andriamanitra. Ray aman-dreny olon-dehibe ianao tandremo tratraoriana. Anio ny soratra masina raha miaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Ireo telo ireo no fanentanana izay natolotra antsika mba tsy ho antso any anefitra izany ry havana mangata amin'ny tompo mba hamaly izany araky ny tandrify anao ianao. Dia mbola hitoy ny fanentanana. Fanentanana avy amin'ny komity ny fandraisan-tanana ny mpitandrina. Fa asan'isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Zany andiny soratra masina izany ry havana no nofinidy ho teny faneva iainana mandritra ny fandraisan-tanana ny mpitandrina andreny manana miarisoa menakavy izay iarahana amin'ny synodam-paritany ny alakamisy 7 Jolay ary iarahana amin'ny reny fiangonana sy ny zanakam-pelezana ny alahady 13 Jolay 2022 avy izao raha sitrapon'ny tompo. Efa nambarombenombeny moa fa ny fanolorantsika izay fohitsika izay tena fandraisana anjara ampitiavana sy ampifaliana no asa tsara voalohany sy mendrika indrindra. Fetiny reny an'io ry havana amin'ny fotoana toy izao dia samy manolotra izay mari-pitiavana hanomezana fifaliana sy fahasambarana ho an'ilay reny ara-nofo ny ankohonana sy ny taranaka. Fa zandritra no isariana sy anentanana antsika mpianakavy finoana. Fa manana reny isika, manana reny ara-panahy izay manory ny lalatsara tokony izorana ho amin'ny fiorenana amin'ny finoana. Eto anivony izao fitandremana izao dia ny ray aman-dreny mpitandrina. Zandrindra no anaingana antsika mba aneo ny marika hita maso dia izay mari-pitiavana atolontsika ho an'izao ray aman-dreny mpitandrina izao ao anatin'ny fotoana izay andraisan-tanana azy. Koa raha andray tanana azy ary isika aza miravoravo tanana fa sahi manolo tanana. Toy izao manaraka izao ary no fomba anehoantsika an'izay mari-pitiavana sy mari-pahafoizana izay. Isy ny tonom-bola izay ho ataontsika. Ny dekona lehilahy no hitanjotra eny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy hitsikitsiky izy ireo anantona antsika isika ihany koa iangola hanolotra izay tonom-bola izay. Fa misy amintsika koa misafidy manokana hanolotra ampomangina dia efa misy boatin-drakitra ao amin'ny varavaranao izay anolorantsika izay fohitsika. Andeharisika ry havana aneo fitiavana izara faliana iaina ny fahalemem-panahy hikatsaka ny tsara indrindra ho an'izao ray aman-dreny mpitandrina izao ka ho tanteraka sy ho toane ilay voalaza ny soratra masina amin'ny Timoty 2:7 tapany 2 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ho vonona tsara isika ho amin'ny asa tsara rehetra. Tonga amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika ry havana amin'ny fiarabanana ireny mpianakaviana rehetra tonga atao tranon'Andriamanitra. Firaritsoa an'ireny eto amin'ny FJKM isotro fitiavana. Miangavy antsika ry havana amerina izay firaritsoa ataon'ny mpitarika. Rehefa mangina ny mpitarika dia mamerina ny fiangonana. Ny ainy tiako sy riko dia ineny tia mizara. Manoro ny filazantsara amin'ny dimby sy ny fara mba ho tsara fiafara. Izany vetsovetsy izany ry havana no anolorana ny araha-bafinatra ho an'ny reny rehetra eto anivo ny fitandremana isotro fitiavana. Fantatra dia fantatra ireo adidy mankadiry iantsoroany reny
olona navahana manokana anana toetsaina misandrahaka amin'ny lafiny maro ka amarininy hoe voaitay samy voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kipinao. Luka toko fahaefatra andininy faharoa. Koa rary ny oreny iorina tsara ao amin'ny tompo ka aefa be amin'ny asa fanompona iadidiny ny reny. Tsy avelantsika andalo foana nefa izao fotoana miavaka izao fa homarintsika amin'ny alalan'ny tolotra fanomezana. Toy izao manaraka izao ary ny fandaminana. Isika ny reny rehetra dia mitsangana eny an-toerana ihany. Isy diakona lehilahy anolotra fanomezana eny amintsika reny rehetra izay mitsangana. Mipetraka avy hatrany kosa izay nahazo ny fanomezana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana afaka manamarika izao andro atsiarovana manokana ny renim-pianakaviana isam-batan'olona sy isa-tokantrano izao. Ho an'izay nanokatra ny fanomezana dia mahita fa kitapo soga misy soratra manao hoe reny miorina tsara ao amin'ny tompo, FJK Maisotry Fitiavana 13 ilay fanomezana ho antsika reny. Dia misaotra an'Andriamanitra afaka manolotra izany ny fiangonana. Ny soga moa amin'izao dia iverenan'ny fiarahamonina indray. Tena lamba nasondrotsondrotra kilasy izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa taloha hoe lamba soga, fa izao izy tena ilay fitadintsika. Tandansa ozinareo mpanaraka an'ilay izy. Lamba soga ary nefa dia lafolavitra sy sarobidy lavitra noho izany lay teny fampaherezana, lay teny fanentanana. Mampatsiahy ny teny faneva ny FJK ao anatin'ny taom-piasana efa taona ao anatin'izao iainantsika izao manao hoe miorena tsara aza miova. Korintianina 1:5-10. Koa ny firariana dia oreny tafaorina amin'ny finoana, tsy hozongozon'ny fampianaran-diso na aevaeva ny fampianarana hafahafa isika reny. Oreny tafaorina amin'ny fitiavana, mitoetra tsara ao atokantrano, na inona midona na inona ny miatra. Indrindra ianareo reny mbola tena tanora fanahy manomboka tokantrano, tsy mora mitondra tokantrano, saingy aitsika izany miaraka amin'Andriamanitra lay nanorina azy. Oreny miorina tsara amin'ny fanantenana ny isin'ny fiainam-baovao isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy. Engane ho fiainantsika ity teny ity, reny miorina tsara ao amin'ny tompo. Dia ny tompo ny fehizoro tsara indrindra iorenan'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavantsika reny. Miarahaba nareo raim-pianakaviana, tsara tarehy foana ny vadinareo. Miarahaba nareo zanaka isa-tokantrano, tsara fanahy foana neny. Tsy maintsy masika izy raha tsy zany izy raha tsy fanahy. Tsy maintsy masika amintsika reny amintsika zanaka izy. Ary dia mampahery manokana ny tokantrano mety tsy ahitana renim-pianakaviana intsony no ny antony samihafa. Ny tompo Jesosy ilay miara-monina amintsika isa-tokantrano ny ampitoetra ny fiadanana ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ndeha hitsangantsika reny rehetra hoentina ambavaka. Misaotra Andriamanitra no ny fahatsaranao nanome itony renim-pianakaviana isa-tokantrano seny anivon'ny fiarahamonina itony. Misaotra no ny fahatsaram-ponao mitahiry azy ireo, indrindra mitahiry ny finoana ao anatiny, ary dia nampaherezina izy ireo mba hiorina tsara ao amin'ny tompo Jesosy Kristy no itony vaninandro manokana itony.
engane ny fanahy masina mbola ampiorina tokoa azy ireo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitiavana anao mamakivaky fotoan-tsarotra ny firenenay ary tena tsy afa-miala fa miatrika izany zato isan-jato ny renim-pianakaviana manomboka ao amin'ny tokantrano ary any amin'ny adidy amanandraikitra nametrahanao azy toeram-piasana sy fiarahamonina ataovy mamirapiratra amin'izao reny kristianina izao ny voninahitra ao mitombo hery ampandehanana izy ary manaiky ho tarian'ny fanahy masina anjakany ny sitraponao mba hisim-piadanana ao am-pony sy ao atokantrano ary ho vehivavy hitondra fandresena ho an'ny fiarahamonina ny vehivavy kristianina. Misaotra Jesosy afaka mametraka koa ireo vehivavy tsy mahafantatra anao eo am-pelatananao izahay tena miady rery amin'ny fiainan'izy ireny ko tario amin'ny tady mazaka-pitiavanao mba ho tafahoana aminao dia amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry ana. Ankehitriny dia mitodika aminareo reny ombonana eto anivo ny fiangonana izahay koa miangavy ampanajana ny mpitandrina ndry anomanana miarsoa ny vadina velan'ny mpitandrina Rakotondray be Richard ny vadiny mpitandrina Ratolo Janahary Honoré Auguste ny vadiny mpitandrina Ratovy Maminirina José Lala Alphonse ny mpitandrina Mizadrara Andriamanarivo Herinambinina Iroso eto anoloana. Ireto kosa dia mialatsiny noho ny tsy mahita toerana azy ireo ny vadina velan'ny mpitandrina Soloer Paul ny vadiny mpitandrina Ramaolo Miaso Solofo koa mangataka ny braon'ny fiangonana ihany koa ny filohan'ny sampanasa fikambanana ary Vaomera ijoro ety aloha isolo tena ny fiangonana iarahaba azy ireo. Ianareo reny no fanasin'ny tany ny fiaina mangidy anjary omamy koa aparihao ny saina mazava ny fitsikitsikiana sy he lalandava. Ianareo tokoa tompoko no fitaratra velona ho an'ny mpianakavin'ny finoana no ireo asa tsara tsy tamboisaina izay loloavina vimbinina sakelehina trotroina babenareo koa mendrika anareo indrindra ny tsodrano dia ny teny mamy avy amin'ny soratra masina hitondra hery sy vitrika manao hoe noforonoko ianao ka mpanompoka tsy ho adinoky ianao. Isaia 4:7 ary efa diso fantatrareo ny hoe miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Koritianina voalohany 5:20 andininy 7:20 ho fanampin'izany dia isy hitondra anareo ambavaka. Iondrika ivavaka sika ry havana. Jehovah tomponay eo mideranao zay no ny am'reto mpanomponao reto. Ankehitriny ary dia mivavaka manokana ho azy ireto izahay. Sarotra mantsy ny andraikitra iantsoroan'izy ireo amin'ny mahareny, amin'ny mahavady, amin'ny mahampitandrina. Ianao ane hanafiery azy mba ho reny iorina ao aminao mandrakariva na eo amin'ny fitondranany ankonana na eo amin'ny fitondranany fiangonana. Ko ny fanahinao masina ane ameno azy ireo lalandava ka andeha tsy amin'ny tahotra izy ireo ary atoky anao feno naiza andrahanao azy dia ny amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Dia misaotra tompo ny amin'ny fombanao sy ny fampaherezanao azy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ary farany dia fifaliana ho an'ny fiangonana no manolotra fanomezana ho anareo.
voalohanteny dia misaotra ny tompo an-trano ny amin'izay mbola azahoana amin'ny fanatritava amin'ny fotoana tahaka izao, indrindra mahita ireto ray aman-dreny izay nanana anjara manana anjara eo amin'ny sahan'Andriamanitra atao amin'ny FJKM. Eo ny vadiny mpitandrina Rakotondray Berishara izay efa fantatsika nantsonony iray any amin'ny tsara lavitra fa mbola eto ianao dia misaotra sy mankasitraka ny tompo hanao ny fijoroanao ery ho an'ny fiangonana ny ahitananao mamaly ny fanasana. Torak'izany koa ianareo izay tsy izovila aminay efa nitotona fotsy teo amin'ny sahan'ny FJKM tamin'ny fanefena ireo mpiomana ho mpitandrina taona maro. Atsiarovana hoe tsy ho toy izao ny FJKM raha tsy tao ianareo isam-panambadiana avy. Dia ao ianao pastera amin'ny Vadrara dia faly koa mandray ny fanomezan-tanana eo amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fihavanantsika, amin'ny anaranay izay navana ary manokana tao anatin'izao fihavana sy fianakaviana ny fianakaviana izao. Misaotra sy mankasitraka dia ny tompo anaty ary manasitra ny fampahelana ny rehetrarehetra amin'ny fiatrehan'ny antsika andavanandro ankoatran'izay mety mandraikitra ao ny vonisehatra ny asa sy ny fiarahamonina hiazam-pinoana sy ataontsika manan-javatra ny fiaram-piatrano izay nametrahana antsika. Izy ilay tompony hery sy ny fahitana mety anafiherantsika ary misala ny atety rehetra naitry ny anarana ny fifarita ho an'ny vaky aman-janaka no menantsika ary ho fahombiazana ny firenensika. Dia misaotra ny amin'ny famomenana izay anatokitrareo ny tompo hanolotra ny lala na ny avy amin'ny fiangonana na ny avy amin'ny sampanasa asa fikambanana. Misaotra indrindra ny lala. Raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.